Niampy indray ireo olona lava vokatry ny valanaretina coronavirus araka ny taritra nataon'ny profesora Anta-Marie Daniel Floltina androany alakamisy. Ny iray amin'ireo lava ireo dia avy any Matsiatra Ambony, ny iray kosa avy any amin'ny faritry Diana. Tefakatra 800 araka izany isan'ireo olona voamarina amin'ny fomba ofisialy fa maty vokatry ny valanaretina COVID-19. Ankoatr'izay dia olona 400 vaovao indray no voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus tao anatin'ny 420 ora farany. Misy 420 sy 950 alina araka izany isan'ireo olona efa voa sy voavoan'ny coronavirus araka ny taritra nataon'ny fobe mpibaikona ny ady atao amin'ny COVID-19 hatrany. Miisa 230 ny olona sitrana soamantsara ka tsy manaraka fitsaboana intsony raha toa ka miisa 840 ireo olona voazokazy marary mafy ka manaraka fitsaboana any amin'ny hopitaly. Afaka mifamezivezy hatrany ireo taxi brosy izay mandeha lavitra mandritra ny oran'ny couvre-feu raha ny fanazavahan'ny jeneraly Janory Ribaka, tale jeneraly ATT androany alakamisy tao amin'ny anao manjerim-panjakana. Tsy afaka mijanona sy manala olona kosa nefa izy ireo mandritra izany fotoana izany mba tsy handikana ny fepetra ara-pahasalamana. Tsy azony mpitatitra atao ihany koa ny mijanona eny an-dalana ka matory anaty fiara ny mpandeha raha ny fanazavana hatrany. Mety hampianaka ny valanaretina mantsy izany noho ireo mpandeha mihiboka ao anatin'ny fiara. Manamafy hatrany ity tompon'andraikitra ity fa tokony ara-izotra hatrany ireo taxi brosy izay mandeha amin'ny alina. Mpiasa 2 izay nahato tamin'ny asa noho ny amiana ara-pahasalamana no hisitraka tosika avy amin'ny vondron'orinasa amin'ny sehatra tsy miankina. Vola mitetina R100 isan-tokantrano no azon'izy ireo. Miampiarona misy karazan-javatra toy ny sakafo kosa ho an'ireo fianakaviana 10 tena marefo sy sahirana amin'izy ireo. Paky firaisan-kinan'ny orinasa no anarana nomeny mpikarakara ny hetsika ity fanampiana ity. Fanomezana avy amin'ireo vondronasa sy orinasa maro ary mpiara-miombonantoka amin'izy ireo avy eto an-toerana sy avy any ivelany no nahafahana natontosa ity hetsika ity. Ny volana Jona no natomboka ny fanangonana izany ka tafakatra 300 tapitrisa ariary ny vola azo tamin'izany. Toy ihany koa ireo fanampiana ara-pitaovana sy ara-tsakafo. Raha ny taritra nataon'ny fikambanan'ireo orinasa eto Madagasikara na ny GEM dia piasa R704,000 avy amin'ny orinasa 250 no nanaovana fanambarana fa voaterina ato tamin'ny asa noho ny amiana ara-pahasalamana. Ny 2,000 amin'izy ireo no hisitraka ilay paky firaisan-kina araka ny masotsivana efa voafaritra miarina.